Bonjour à tous Miarabantsika rehetra et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne ary miarahaba ihany koa ho andreo izay manaraka mivantana et ceux qui nous suivront plus tard. ary izay mbola En ligne. hijery ao aorianan'izao ihany koa. J'espère que tout le monde va bien. Ary mino hoe ao tsara daholo isika rehetra, salama tsara daholo a. Bienvenue à tous ceux qui étaient partis à travers l'île. Dia tonga soa ho andreo izay rehetra eraky ny nosy a, Il y a Fachou, il y a nandeha eraky ny nosy a, Touzou, il est là Touzou. Fasoa, Tojo a. Ok. Il y a ceux qui sont venus s'installer, Dia misy a ireo tonga izay mifindra eto a, Mi et sa famille. misy ny fianakaviany. Donc, il y a quelqu'un d'autre? Bienvenue à Francia, Dia tonga soa Francia qui est de passage. izay mandalo Ou a. bien tu es venu t'installer toi aussi? Sa hoe hipetraka eto koa ianao. Bienvenue. Tonga Ouais. soa. Ce matin, je vais essayer d'être le plus court possible. Amin'ity marainty a dia tena ezaka mba hoe ho fohy a farak'izay azo atao. Et j'ai besoin de votre clémence, de votre patience. Dia tena hoe mangataka ny faharetanareo a, Parce que c'est un message, vu la préparation, je devais faire 2 à 3 messages. satria tamin'ny nanomana an'ity a dia tokony hoe afatra roa na telo ilay izy a, Mais je vais essayer de le concentrer autant que possible. fa tena niezaka natambatra anankiray ilay izy a. Et voilà, merci pour votre compréhension. Dia misaotra ny amin'ny fahazonareo sahady a. Je vais parler d'un sujet, mais vraiment hyper important, Hiresaka lohahevitra tena hoe zava-dehibe a, qui nous concerne, nous les chrétiens, izay mahakasika antsika kristianina qui vivons dans ces derniers jours. izay miaina amin'izao andro faran'izao. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Tena hoe vaovao mafaly aloha ilay izy a. Une bonne nouvelle qui me réjouit, Vaovao mafaly a izay mampifaly ahy a, mais c'est aussi une nouvelle qui suscite une très grande crainte dans mon cœur. fa tena ihany koa nefa ny amin'ny vaovao a izay tena miteraka tahotra any anatin'ny foko. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où nous allons parler de l'avènement du Seigneur. Vaovao mafaly ilay izy a satria tsika miresaka ny fiavian'ny tompo. Mais nous n'allons pas parler de ce sujet du point de vue, comment dire, doctrinal, Fa isika tsy hiresaka an'izany lohahevitra izany a araka hoe fampianarana. on ne va pas parler de ce sujet du point de vue eschatologique, Tsy hiresaka tsika an'izany lohahevitra izany a amin'ny resaka eskatolojia na fampianarana momba ny andro farany sy ny fiavian'ny tompo, mais nous allons parler surtout de préparation. fa hiresaka tsika ny fiomanana. Et donc nous allons prendre notre Bible Dia dans andray l'épître baiboly de tsika Paul aux Thessaloniciens. ao amin'ny epistily soratan'i Paoly a amin'ny Tesalonianina. 1 Thessaloniciens chapitre 4, Tesaloniana voalohany toko fahaefatra. nous allons prendre à partir du verset 15. Dia hovakitsika manomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés.
car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tesaloniana voalohany toko faefatra ny 15 fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Nous connaissons tous ce passage. Samy mahafantatra ny io andalana io daholo isika. Il n'y a aucun chrétien qui n'est pas informé de cela. Ary tsy misy kristianina izay tsy efa nampandrenesina an'izany. Tous les chrétiens. Ny kristianina rehetra. Et chose étonnante, même les musulmans. Ary ny zavatra mahagaga eny fa na dia ny musulmana. Ils savent que le Seigneur va revenir. Fantatrareo fa hiverina ny Tompo. Les chrétiens et même les musulmans attendent le retour du Seigneur. Ny kristianina eny fa na dia musulmana raha dia miandry ny fiverenan'ny Tompo. Les 4 évangiles. Ny filazantsara anankiefatra. Le livre des Actes des Apôtres. Ny boky ny asan'ny apôstôly. Les épîtres. Ny epistily. Et même le livre d'Apocalypse. Eny fa na dia boky ny apokalipsy. Tous parlent de l'avènement du Seigneur. Dia miresaka ny fiavian'ny Tompo daholo ana fiverenan'ny Tompo. Et nous les enfants de Dieu, dia isika zanak'Andriamanitra, nous attendons le retour du Seigneur. Dia isika ihany koa dia miandry ny fiavian'ny Tompo. Amen. Amen. Mais comment est-ce que nous concevons ce retour du Seigneur? Fa ahoana ny fomba fandraisantsika an'izany hoe fiavian'ny Tompo zany? Mes frères, Rahalahy, c'est un sujet très important. Tena hoe lohahevitra tena zava-dehibe zany. Un sujet très important qu'il faut prendre très au sérieux. Lohahevitra tena zava-dehibe izay tokony ho raisintsika matotra. Oublions tout ce que nous savons. Adonoy daholo izay efa fantatsika. Oublions tout ce que nous connaissons. Adonoy ny fahalalantsika. Et restons attentifs à la voix de l'Esprit dans notre cœur. Dia andao isika migila tsofina ny amin'ny feo amin'ny fanahy ao anatin'ny fontsika. Vous savez, il n'y a aucune génération Ary lazaiko aminareo fa tsy nisy taranaka qui était aussi proche de l'avènement du Seigneur que cette génération. tsy nisy taranaka izay manakaiky ny fiavian'ny Tompo raha tsy ity taranaka ity. Il n'y a aucune génération Ary tsy misy taranaka qui a reçu beaucoup d'enseignements et beaucoup de connaissances sur l'avènement du Seigneur comme notre génération. Ary tsy nisy taranaka nandray fampianarana sy fahalalana momba n'izany fiavian'ny Tompo zany raha tsy ity taranaka misy asika ity. Il n'y a aucune génération Tsy misy taranaka qui a vu beaucoup des signes des derniers temps comme notre génération. izay nahita ny fambara ho an'ny andro farany raha tsy ity taranaka misy antsika ity. Ça veut dire que nous avons beaucoup reçu Zany hoe tena efa nandray betsaka isika pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur. mba hanomana antsika ny amin'ny fiavian'ny Tompo. Ce serait quand même bête Ary de tena hoe rater l'enlèvement de l'Église. ary tena ohatrany hoe mampalahelo raha ohatra tsika no diso amin'ny fananganana fiangonana. Fampakarana fiangonana. On parle beaucoup de l'avènement du Seigneur.
tena hoe resana betsaka ny fiavian'ny tompo a. On a beaucoup de signes qui montrent que le Seigneur est vraiment proche. Ary tena betsaka ny fambara hoe efa akaiky ny tompo. Mais où est-ce que nous sommes, toi et moi? Fa aiza ho aiza isika, aiza ho aiza sy ianao. Nous sommes vraiment et tellement équipés pour ne pas être pris au dépourvu. Ary isika dia efa tena nampitaovana be dia be a mba tsy hoe tsy hahazo an'izany. Nous sommes tellement équipés que nous n'avons pas quand même le droit de rater ce grand événement. Tena efa nampitaovana be dia be isika mba tsy hahafahantsika hoe diso an'izany a fiavian'ny tompo izany. Mais ça ne suffit pas de savoir que le Seigneur va venir. Fa tsy ampy fotsiny ny mahafantatra hoe ho avy ny tompo. Ça ne suffit pas. Tsy ampy izay. Il faut plus que cela. Fa mila mihoatra an'izany. Nous avons besoin d'être préparés. Mila miomana isika. Si on lit dans Apocalypse chapitre 19, Raha vakitsika amin'ny Apokalipsy antoko fahasivy ambin'ny folo. et le verset 7, Teny andininy fafito. il est dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka nomey voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. C'est un jour de gloire, Tena hoe andro voninahitra, c'est un jour d'allégresse, andro firavoravoana, c'est un très grand jour. tena hoe andro lehibe, Le jour où le Seigneur va venir prendre son Église. ny andro a izay hiavian'ny tompo a angalany fiangonana, ampakarany fiangonany. Mais quelle Église? Fa fiangonana manao ahoana? Quelle épouse? Fofombady manao ahoana? Pas n'importe quelle épouse, Tsy izay hoe fofombady rehetra mais koa, celle qui s'est préparée. fa izay a efa niomana. C'est-à-dire, il y en a qui ne se sont pas préparés. Izany hoe nisy a izay tsy niomana. Nous connaissons bien la parabole des 10 vierges. Fantatsika tsara ny fanoharana ny amin'ny fihetsiny folo a. Il y avait les 5 sages et les 5 folles. Nisy andreo 10 endry a ary 10 adala. Mais toutes étaient vierges. Fa izy ireo nefa dia samy virjiny. Ça veut dire, ils avaient gardé une pureté. Izany hoe tena niazona fahadiovana izy. Et elles vivaient dans la sainteté. Ny aina tamin'ny famasinana. Ce n'est pas des filles qu'on a ramassées dans la rue. Fa tsy hoe tovavy a izay nirofina teny an-dalana Elles koa. étaient pures Fa tena hoe nadio izy dans ireo une même maison. tao anatina trano anankiray. Nous savons que ça typifie des chrétiens, Ary fantatsika hoe miresaka momba ny kristianina des izany. enfants de Dieu, qui Zanak'Andriamanitra sont à l'église. izay ao anaty fiangonana. Mais en étant à l'église, Fa nefa hoe ao anaty fiangonana, certains étaient considérés comme des sages nisy a izay nresahana hoe endry a, et d'autres comme des folles. ary ny sasany a dia hoe adala. Certaines s'étaient préparées, Ny sasany a dia niomana, ils avaient une réserve d'huile, nanana diloilo izy ireo, solika izy ireo. mais d'autres, ils n'avaient pas de réserve d'huile. Fa ny sasany a dia tsy nanana solika. Mais toutes étaient des vierges. Fa izy ireo nefa dia virjiny avokoa. Toutes étaient des enfants de Dieu. Izy ireo a dia zanak'Andriamanitra avokoa. Mais certaines sont acceptées par le Seigneur, Fa ny sasany a dia niraisin'ny tompo, d'autres ne sont pas acceptées par le Seigneur. ary ny sasany a dia lavin'ny tompo. Ça ne suffit pas d'être seulement un enfant de Dieu. Ary tsy ampy fotsiny hoe zanak'Andriamanitra. Ça ne suffit pas de dire, oui, j'ai déjà reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur
personnelle. Ary tsy ampy fotsiny miteny hoe za efa nandray an' Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Les vierges folles étaient vierges. Le virjiny adala dia virjiny izy Ce n'est ireo. pas qu'elles ont perdu leur virginité. Tsy hoe very ny mahavirjiny azy ireo akory. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens, Izany hoe misy kristianina lors de l'avènement du Seigneur, rehefa ho avy ny fiavian'ny tompo ils vont rester. dia ho tafatsanina izy ireo. On comprend cela? Takantsika ve zany? Recevoir le Seigneur, Mandray an tompo a, être baptisé, atao batisy, venir à l'église, tonga aty am-piangonana, servir le Seigneur, manompo ny tompo. ça ne suffit pas. Tsy ampy zay. C'est pas qu'il y a des œuvres à faire, Tsy hoe misy asa tokony atao akory zany a, parce que nous ne sommes pas sauvés selon nos œuvres. satria sika dia tsy voavonjy ny amin'ny Mais nous asa, sommes sauvés par grâce. fa sika dia voavonjy any amin'ny fahasoavana. Les 5 vierges folles Le virjiny 10 adala qui sont restées dehors, izay tany ivelany, ce n'est pas qu'en restant dehors, elles n'étaient plus vierges. tsy hoe satria tany ivelany izy ireo a dia tsy virjiny Elles intsony sont izy zany. restées toujours vierges. Mbola virjiny izy ireo a, Elles sont toujours restées des enfants de Dieu. mbola zanak'Andriamanitra izy ireo, Mais ils ne sont pas entrés. fa tsy Ils ne sont tafiditra, pas reçus. tsy par l'époux. tsy niraisin'ilay mpapakatra, Parce qu'elles ne s'étaient pas préparées. satria tsy niomana izy ireo. On peut être fervent, Mety hoe tena afaka mafana fo isika, on peut servir le Seigneur, manompo ny tompo, mais rater l'avènement du Seigneur. dia nefa diso any amin'ny fiavian'ny tompo. Beaucoup de chrétiens Ary maro ny kristianina vont rater l'avènement du Seigneur. ho diso amin'izany fiavian'ny Ça ne veut tompo pas dire qu'ils ne izany. sont pas des enfants de Dieu. Tsy midika akory zany hoe tsy zanak'Andriamanitra izy ireo zany. Qu'est-ce qui était arrivé à ces vierges? Fa inona no nanzoan'ireo virjinireo? Ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Tsy nanana solika atao amin'ny fitoeran-jirony izy ireo a. Donc quand, prenons un exemple, ça c'est une lampe. Ndao raisitsika hoe iny a ilay fitoeran-jiro La a, lampe donne une lumière. ilay fitoeran-jiro a dia manome tsy Mais pour fahazavana, que la lampe donne de la lumière, fa mba hatonga an'ilay fitoeran-jiro a il amin'ny faut de l'huile fahazavana à l'intérieur. dia mila solika ao anatiny, L'huile doit se trouver à l'intérieur. ary ny solika dia tokony ho ao anatiny. Nous sommes donc nos vies, nous sommes les lampes en question. Ary isika ilay fitoeran-jiro a, Nous sommes la lumière du monde. isika no fahazavan'izao tontolo izao, Et nous avons besoin d'avoir de l'huile ary mila manana an'izay solika izay isika à l'intérieur de nous. ao anatsika. C'est-à-dire c'est notre intérieur qui compte. Izany hoe ny ao anatsika no tena zava-dehibe, C'est pas l'extérieur. tsy ny ety ivelany a, Parce que l'extérieur, on peut fabriquer. satria ny ety ivelany a dia afaka Mais amboarina, qu'est-ce qu'il y a dans notre intérieur? fa inona no ao anatsika? Il manquait quelque chose Misy zavatra tsy ampy, dans la lampe des 5 vierges folles. nisy zavatra tsy ampy atao amin'ny fitoeran-jirondreo a virjiny 10 adala. Mais quand le temps était proche, Rehefa nanakaiky ny fotoana c'est là qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'ont pas suffisamment d'huile. dia teo izy ireo vao tonga saina hoe tsy ampy a ny solika nananan'izy ireo. C'est-à-dire on peut mener sa vie comme on veut Izany hoe afaka hoentsika ny fiainantsika arak'izay et se itiavantsika dire azy, non, j'ai encore le temps. dia miteny itsika hoe mbola manana fotoana, Non, je suis en bonne santé, salama tsara, je peux faire tout ce que je veux, afaka manao izay tiako a, je profite un peu de la vie. manararoatra kely ny Mais quand fiainana. le Seigneur sera vraiment proche, Fa rehefa tena hoe ho akaiky ny tompo a, je veux me repentir. dia hibebaka. C'est ce qui s'est passé avec ces 5 vierges folles. Ary izay no tranga tamin'ireo virjiny 10 adala ireo. Elles n'ont pas su racheter le temps. Tsy hain'izy ireo a nanonitra ny fotoana. Elles ont pensé que non, on a encore le temps. Neritreritra izy ireo hoe mbola manana fotoana ka. Mais la Bible nous dit, Fa izao no lazain'ny Baiboly amintsika vous ne savez ni le jour ni l'heure. hoe tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Et donc, nous avons besoin de nous préparer. Izany hoe mila miomana isika, Nous avons besoin d'être toujours prêts. mila vonona foana isika
Parce que le Seigneur viendra à tout moment. Satria mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra ny tompo. À tout moment. Amin'ny fotoana rehetra. Ça peut être dans notre sommeil. Mety hoe ao anatin'ny torimasontsika. Ça peut être maintenant, en plein culte. Mety hoe amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotoam-bavaka. Ça peut être dans la rue, pendant que nous sommes à la cuisine peut-être. Mety hoe eny an-dalana, mety hoe rehefa ao an-dakozia isika. Dans notre lieu de travail. Any amin'ny toeram-piasantsika. La trompette peut sonner à tout moment. Ary mety haneno amin'ny fotoana rehetra ny trompetra. Et seuls ceux qui se sont préparés vont monter au ciel à la rencontre du Seigneur. Ary ireo izay niomana irery ihany no hiakatra hitsenan'ny tompo. Imaginons que nous venons à l'église. Dontsika eritreritra hoe makaty am-piangonana isika. Imaginons que nous avons prêché l'évangile à des gens. Eritrereto hoe tsika dia nitory filazantsara tamin'ny olona. Imaginons que nous servons le Seigneur. Eritrereto hoe tsika manompo ny tompo. Et le Seigneur arrive. Dia tonga ny tompo Et qu'on n'est pas enlevé. dia tsy tafakatra isika. Et on va rester avec ceux qui n'ont pas cru. Dia ho tafajanona miaraka amin'ireo izay tsy nino. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dia ahoana no lazain'izy ireo? Ils vont dire, toi tu t'es dit chrétien. Ah, ianao milaza ho tena ho kristianina. Mais pourquoi tu n'es pas monté? Efa maninona ianao tsy tafakatra? Tu es resté avec moi. Tafazana Pourquoi miaraka tu n'as amiko pas ianao. profité de la vie comme moi? Dia fa naninona ary ianao tsy nanararoatra ny aina tahaka? Il fallait profiter de la vie comme moi. Tokony nanararoatra ny aina tahaka ny nataoko. Vous voyez combien c'est bête de rater l'avènement du Seigneur. Hitanareo tena hoe zavatra ohatrany hoe mampalahelo raha hoe diso amin'ny fiavian'ny tompo isika. Fahadalana. Merci. Matthieu 24. Matthieu antsoko faha-efatra amby roapolo. On va lire à partir du verset 42. 42. Fakitsika manomboka amin'ny andiny faharoa amby efapolo. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas sa maison. Elle ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy nambela ny tranony ho taminy. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Tenez-vous prêts. Koa miomana. Tenons-nous prêts. Miomana isika. À tout moment. Amin'ny fotoana rehetra. Parce que le Seigneur viendra à tout moment. Satria ny tompo dia ho avy amin'ny fotoana rehetra. Il n'y aura pas de signe dans le ciel Tsy misy hoe fanambarana eny amin'ny lanitra qui va montrer que dans quelques minutes, le Seigneur va venir. Izay ampiseho hoe afaka minitra vitsy dia ho avy ny tompo. Il y aura un son de trompette. Izy feoana trompetra. Et seuls ceux qui sont prêts entendront le son de la trompette. Ary ireo izay vonina ihany no aheno an'izany feoana trompetra izany. Et ils seront enlevés. Dia ho ampakarina izy ireo. Et cette préparation, ça coûte. Ary izany fiomanana izany dia misy vidiny aloha.
On parle de vierges qui attendent leur époux. Miresakitsika andro virjina izay ny andron'ny mpapakatra. Donc il y aura un mariage. Izany hoe isy an fampakaram-bady. Quand on prépare un mariage, Rehefa manomana fanambadiana fampakaram-bady an, il y a des dépenses à faire dia misy an vola lanina, pour la préparation. misy fandaniana ho an'ny fanomanana. Il y a des robes de mariée qu'il faut acheter, Misy akanjo mariage tokony il y a fidiana, des costumes à acheter, des chaussures, misy akanjo an, misy kiraro il y a an, tout un tas de choses à préparer. misy zavatra be dia be mila homanina, Et ça coûte. dia mila aloha vola ireny. Lorsque les vierges folles Rehefa ireo virjiny dimy adala ont réalisé qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile, rehefa nafantatra izy ireo hoe tsy ampy ny solika ananan'izy elles ont ireo, demandé aux vierges sages de leur en donner un peu. dia nangataka tamin'ireo virjiny endry izy an mba hoe hanome azy. Et la réponse des vierges sages était la suivante. Dia izao ny valitenin'ileo virjiny dimy endry: Allez acheter. mandehana ka mividiana. C'est-à-dire, il y a un prix à payer. Izany hoe misy vidiny an aloha. Nous avons un prix à payer Misy vidiny an tokony alohantsika dans notre préparation eo amin'ny fiomanantsika pour le retour du Seigneur. ny amin'ny fiavian'ny tompo. Nous avons un prix à payer. Misy vidiny an tokony alohantsika, Et ce prix, ce n'est pas de l'argent. ary io vidiny io an dia tsy vola, Mais le Seigneur a dit, fa izao lazain'ny tompo: si quelqu'un veut me suivre, raha misy ta hanaraka, le prix à payer, c'est quoi? inona le vidiny tokony C'est aloha? qu'il renonce à lui-même, Teny hoe mandany tenany an, qu'il se charge de sa croix mitondra ny azo et fijaliany, qu'il me suive. dia hanaraka. C'est ça l'huile. Ary izay le solika, Mourir à soi-même. maty any amin'ny tena. Nous avons besoin de toujours conserver de l'huile en nous. Tena hoe mila mitahiry ny solika ao anatsika foana isika, Parce qu'il y a beaucoup de choses satria misy zavatra maro qui peuvent nous divertir izay mety an mahavariana antsika, au point d'épuiser toute notre réserve d'huile. ka tonga hatramin'ny hoe mandany an ny solika ao anatsika rehetra izay nananantsika rehetra. C'est quoi ces choses-là Ary iny reny zany qui zavatra peuvent zany épuiser notre réserve d'huile? izay mety hoe handany an ny tahiry-tsolikatsika. Luc chapitre 21. Luka 12. Encore une mise en garde. Mbola fampitandremana ihany an. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Verset 34. 21 à partir de verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luka 12:1-7. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny famamona ary ny fiahiahin'ny zao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambeny ka mivavaha mandrakariva, mba hery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Restons un petit instant sur ce passage. Andao isika hijanona kely eto amin'ity andalana Prenez ity. garde à vous-même de cœur que vos cœurs s'apaisantissent. Ary mitandrema ianareo, fandrao ny fonareo ho vesarany. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le Seigneur va venir? Inona zavatra hitranga rehefa ho avy ny tompo? Nous allons monter au ciel. Isika dia hiakatra ho any an-danitra. Maintenant que nous sommes sur la terre, Isika zao ety ambonin'ny tany nous sommes soumis à la loi de la pesanteur.
dia itsika dia misy ny sintontany. Merci. Si on tient quelque chose, Raha ohatra tsika ka mitazona zavatra On anankiray relâche. dia avotsitsika il tombe par terre. dia milatsaka amin'ny Il y a tany la loi de la pesanteur. satria misy ny sintontany. Si nous prenons un ballon, Raha ohatra tsika ka maka baolina nous le anankiray remplissons d'hélium, dia fenotsika rivotra et au lieu de tomber par terre, dia raha ohatra iny ka tokony hilatsaka amin'ny tany il va monter en haut. dia hiakatra eny ambony. Donc il y a une autre loi. Izany hoe misy lalàna hafa indray ny amin'izay. Ce qui va se passer à l'événement du Seigneur, Dia ny zavatra hitranga rehefa ho avy ny tompo nous allons monter, hiakatra isika, nous allons devenir légers ho maivana isika, et nous ne serons pas soumis à la loi de la pesanteur. dia isika dia tsy eo ambany lalàn'ny sintontany intsony. Mais la Bible nous dit, Fa ny Baiboly dia miresaka amintsika, miteny amintsika, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany izy vesatra. À cause de l'état de notre cœur, Noho ny toe-pontsika, au lieu de monter, raha ohatra tsika tokony qu'est-ce hiakatra qui va se passer? dia inona ny zavatra Nous hitranga allons rester. dia tafajanona isika. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Par quoi? Par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiahin'ny izao fiainana Vous voyez izao. à quoi est attaché ces cœurs-là? Fantatrareo ve hoe inona nampifamatotra? Hitanareo ve hoe inona nampifamatotra an'ity fo ity? Ce cœur est attaché par le manger, le boire, la prospérité, les biens matériels, les choses de ce monde. Ity fo ity dia nifamatotra tamin'ny finanana, ny fisotroana, ny zavatra maramaterialy tety amin'izao tontolo izao. Les convoitises de la chair. Ny fitsiriritan'ny nofo. Le cœur est tellement attaché à ce qui est visible. Ny fo dia mifamatotra tamin'ny zavatra hita maso. On cherche à amasser, amasser, amasser. Avoir, avoir, avoir. Ary dia nitady ny anana hatrany, anana ihany. Par les soucis, les problèmes de la vie. Tamin'ny fiahiahina sy ny olan'izao fiainana izao. Le cœur est tellement attaché à ces choses-là. Ny fo dia tena mifamatotra tanteraka tamin'ireny zavatra ireny. Ça n'est pas que ça. Ary tsy izay ihany Parce que le problème, c'est notre cœur. satria ny olana dia ny fotsika. C'est le cœur qui s'apaisantit, qui devient lourd. Ny fo izay misy vesatra, C'est plein de haine, misy fankahalany, plein d'animosité. misy fieremana, Il y a le manque de pardon, misy tsy famelan-keloka, la jalousie, fialonana, le passé qu'on traîne encore avec soi. ny lasa izay mbola hoentsika Il y a manaraka toutes antsika. ces choses qui sont dans le cœur, Ary misy zavatra any anatin'ny fotsika qu'on ne relâche pas. izay tsy avotritsika Ah, ça nous rend lourd. ary manavesatra antsika izany. Des choses que nous avons besoin de nous débarrasser Zavatra izay tokony avotritsika, pour esoritsika paraître antsika léger. mba hahatonga antsika ho maivana. Et quand le Seigneur viendra, Dia rehefa ho avy ny tompo parce que nous sommes légers, satria tsika maivana, parce que nous sommes simples, satria tsika tsotra, parce que nous avons pardonné, satria tsika namela heloka, nous serons légers pour être enlevés au ciel, dia ho maivana isika amin'ny fampakarana à la antsika eny rencontre an-danitra, du Seigneur. amin'ny fiavian'ny tompo, fitsenanan'ny tompo. Amen. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu, on a vu plusieurs passages qui nous dit « Prenez garde, veillez, prenez garde, veillez, prenez garde, veillez ». Izay nampatonga ny ten'Andriamanitra be dia be nresaka tamintsika teo hoe miambena mitandrema, miambena mitandrema. De peur que notre cœur s'apaisantisse, Satria sao dia hoe hiavesatra ny fotsika. de peur que notre état de cœur nous retienne sur terre
lorsque l'Église va être enlevée. Sao ny toe-potsika no anajanona antsika ety ambony tany rehefa ho ampakarina ny fiangonana. C'est pour cela on ne cesse pas de prêcher la croix. Ary izay no tsy mahatonga anay tsy mijanona mitory ny hazo fijaliana. Combien nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes, Satria tena hoe mila mandaha ny amintsika isika, à refuser les désirs de notre cœur. mandaha ny sitrapony nofontsika, faniriany nofontsika. Ah, c'est une croix que nous devons porter. Ary tena hoe hazo fijaliana mila hoentsika zany. Parfois, on peut dire, oui, mais le Seigneur, il me comprend. Ndraindray isika miteny ny tompo ane mahazo ahy. On peut avoir tendance à mal interpréter ou mal comprendre la grâce. Ary ndraindray tsy izy ny fahazoantsika ny atao hoe fahasoavana. En disant, toi, tu ne me comprends pas, mais le Seigneur me comprend. Dia rehefa mitentsika hoe ianao tsy mahazo anahy fa ny tompo mahazo anahy. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Ary eo ka tsy ho adintsika hoe ny olona dia itsiny zany izay nafafiny. Ce que nous semons, nous le récolterons. Izay afafintsika no jinjaintsika. Le Seigneur n'a rien à voir là-dessus. Ary tsisy idiran'ny tompo Nous zany. sommes responsables de nos actes. Fa isika dia tompony andraikitra ny amin'ny Nous fihetsikitsika. sommes responsables de nos décisions. Ary tsika dia tompony andraikitra ny amin'ny fanapahan-kevitritsika. Si nous ratons l'avènement du Seigneur, Raha ohatra tsika ka diso ny amin'ny fiavian'ny tompo, si nous ratons l'enlèvement de l'Église, raha ohatra tsika diso ny amin'ny fahampakarana ce n'est pas la fiangonana, faute au Seigneur, dia tsy fahadisoan'ny tompo c'est zany notre faute. fa fahadisoantsika. Je répète, les 5 vierges folles, Averiko ihany ireo virjiny 10 adala, ce ne sont pas des gens qui étaient dehors, tsy olona tany ivelany ireo ce sont des gens de l'intérieur, fa olona tao anatiny, des chrétiens. kristianina. On peut penser à X, Y, Z Mety afaka mieritretsika hoe ianana et s'oublier soi-même dia adintsika ny et se tenasika, demander, est-ce que moi, dia tsy mantantena hoe za ve moi, à l'avènement du Seigneur, za ve amin'ny fiavian'ny tompo est-ce que je vais faire partie de ceux qui seront enlevés ou non? hoe za ve ao anatin'ireo izay ho ampiakarina sa tsy. On peut avoir tendance à négocier avec le Seigneur. Indraindray isika dia miezaka fampiraraha amin'ny tompo. Seigneur, tu me comprends, tu sais. Tompo tena comprendre anay ianao hoe C'est fantatrao très hoe difficile pour moi de relâcher. tena mafy amiko ny mamotsitra, C'est trop lourd pour moi. tena mavesatra ao J'ai anahy, besoin de ta grâce. mila ny fahasoavanao. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot? Tadidinareo ve tantaran'ny Lota? Lorsqu'il fallait détruire Sodome et Gomorre, Rehefa tamin'ny fotoana izay amotehana ny Sodoma sy Gomora, Lot a essayé de marchander, de négocier avec le Seigneur. niezaka ny ady varotra ny fampiraraha tamin'ny tompo i Lota. Genèse chapitre 19. Genesis 19. On va lire à partir du verset 17. Fakitsika manomboka amin'ny 17. Alors, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais
je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Jusqu'au verset 21. Andiny fafito amby folo ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray mandosira monjy ny ianao aza mierika ianao na mijany eny amin'ny tany lemaka rehetra mandosira ny atendrombohitra fandrao aringana ianao ary hoy Lota taminy azan'izany tompo indro fa efa nahita fity teo imasonao ny mpanomponao ary efa nahalehibe ny famindramponao ianao izay nataonao tamiko amin'izay ny haiko ary tsy afa-mandositra ny atendrombohitra aho fandrao atratrahy ny lozy ka ho faty aho indro ivohatra dia akaiky andosirana sady kely masina ianao aoka andositra aho tsy kely vai izy io dia ho velona ny haiko ary hoy izy taminy indro efa nekeko koa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsy ora vako ivohatra ny lazainao io. Lot est en train de faire du business avec le Seigneur. Ny tompo eto ny Lota eto dia manao fifampirarana. Le Seigneur est venu le sauver Tonga ny tompo hamonjy azy du désastre. amin'ny lozy. Et qu'est-ce que Lot est en train de faire? Dia inona zavatra nataony Lota? Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Tompo mila ny famindramponao a. La volonté du Seigneur, c'est que Lot aille sur la montagne. Ny sitrapony tompo dia hoe mandeha any atendrombohitra i Lota. Il dit, Seigneur, la montagne, elle est tellement haute. Fa ozy izy Lota hoe tompo tena avo loatra le Je ne peux pas tendrombohitra. aller là-bas, c'est très haut. Tena ambony loatra tsy tonga any a, tsy afaka makany a. Mon péché, il est tellement dur, je ne peux pas me débarrasser. Tena mafy loatra ty fahotako ty tsy afo tsy Le relâchement que tu me demandes, ça me coûte cher. le fandavatena zay angataonao amiko tena mafy loatra le Tu me vidiny tokony aloha comprends, tu lafo me loatra. connais, Seigneur. Tena fantatrao a tompo. Regarde, il y a une petite ville là, c'est pas tellement loin de Sodome et Gomorre. Misy vohatra kely io tsy tena lavitra ny Sodoma sy Gomora. Laisse-moi aller dans cette petite ville là. Aloha andeha amin'io tanàna kely io. C'est ce que Lot est en train de négocier. Ary zay ny fifampirarana nataony Lota teto. Pendant que le Seigneur veut l'amener loin, Ny tompo dia te hitondra azy andeha lavitra. et lui il négocie pour ne pas s'éloigner de Sodome et Gomorre. Fa izy dia nifampirarana mba tsy andehana ny lavitra any Oui, Sodoma sy oui Gomora. Seigneur, sauve-moi. Tompo vonjeo Je suis devenu un enfant de Dieu, alléluia, amen. tonga zanak'Andriamanitra, alléluia, Mais amen. ce que tu me demandes est trop dur, Seigneur. Fa ty zavatra angatanao amiko ty tena mafy J'accepte tompo. mon salut, Naiky ny famonjena mais pardonner? fa mela Ah heloka. non, non, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Tsy fantatrao ny nataony Tu sais tamiko pas ce qu'il a dit. tsy fantatrao ny zavatra Tu sais pas niteneniny. comment il m'a traité. Tsy fantatrao hoe ohatrany Ah ahoana non, ny Seigneur, nanaovany s'il te ahy. plaît, comprends-moi. Tompo tena mba comprendre anahy kosa ianao e. Hein? La petite ville là, Seigneur. Tanàna kely io tompo Tu m'as sauvé. Nivonjenao Ah, a. laisse-moi aller dans cette petite ville. Aloha mba handeha amin'io tanàna kely io. C'est la négociation que Lot était en train de faire là. Ary zay le fifampirarana nataony Lota Alors teto que le plan du Seigneur, c'est de l'amener très loin sur la montagne. dia nefa ny drafitr'Andriamanitra dia nitondra azy any amin'ny tendrombohitra ny alavitra. C'est pas très loin sur une plaine, Tsy hoe lavitra eny amin'ny lemaka mais sur une montagne. fa eny amin'ny Il faut tendrombohitra. monter. Mila miakatra. Est-ce que celui qui l'a sauvé de Sodome et Gomorre, Ilay namonjy azy atao Sodoma sy Gomora est-ce ve qu'il n'était pas capable de l'amener jusqu'à la montagne? tsy afaka hitondra azy eny amin'ny tendrombohitra. Mais le cœur de l'autre n'était pas disposé. Fa ny fony Lota dia tsy voniny. Son cœur était encore attaché à Sodome et Gomorre et dans les environs de Sodome et Gomorre. Fa ny fony dia mbola mifamatotra tamin'ny Sodoma sy Gomora sy ireo izay manodidina ny Sodoma sy Gomora. Il y a un rattachement entre Sodome, Gomorre et la petite ville. Mbola nisy fifamatorana teo amin'ny Sodoma sy Gomora sy ilay vohitra kely ilay tanàna Les kely. petites habitudes d'avant, Misy afahazarana kely les fahiny petites choses d'avant. ny zavatra kely fahiny. Non, je ne peux pas tout relâcher, Seigneur. Tsy afaka Tu fotsotry peux daholo me izy rehetra comprendre, tompo. Seigneur. Tena mba hoe mahazo akosa ianao e.
Oh Seigneur, tompo puisse le Seigneur nous donner la force ny tompo ane a amehery atsika de résister à la tentation mba hanohatra et fakampana de dire, Seigneur, me voici. dia hiteny hoe tompo ity a Tu sais que je suis faible, fantatra hoe marefo a mais je veux avancer avec toi. fa te handroso iaraka aminao a J'ai des défauts, Seigneur, manana ny fahadisoko a mais ça me fait mal, ces défauts. ary tena hoe mankarary ary reny fahadisondreny a Je veux les relâcher. dia hamotsitra an'izany a J'ai besoin de ton aide. fa tena mila ny fanampianao a Aide-moi, Seigneur, ampio a tompo pour avancer. mba handroso Amen. amen Voyez, frères et sœurs, tanareo rahalasana-bavy a l'enlèvement de l'Église est un sujet très important pour nous. ny fampakarana ny fiangonana dia tena loha hevitra tena zava-dehibe ho atsika Ce n'est pas une question de choix. tsy resaka safidy a Que je choisis d'obéir certaines choses et d'autres non. hoe misafidy a ka atao zavatra sasany a fa ny sasany kosany a tsy ataoko Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu au sérieux. fa tena mila mandray matotra ny ten'andriamanitra isika La condition sine qua non pour être enlevé lors de l'avènement du Seigneur, c'est le renoncement de soi. ny fepetra tokana izay atonga antsika ho ampakarina rehefa ho avy ny tompo a dia ny fandavana ny tenantsika Le Seigneur a dit izao no lazain'ny tompo une seule chose. tokana ihany a Si quelqu'un veut me suivre, raha misy tanaraka qu'il renonce à lui-même, aoka izy andany qu'il tenany se charge de sa croix hitondra ny azy et fijaliana qu'il me suive. ka anaraka Ça fait mal. marary le izy a Ça fait mal de mourir à soi-même. marary a ny hoe matiny amin'ny tena Ça fait mal de relâcher. marary ny hoe mamotsitra Mais nous avons le choix. manana safidy isika Relâcher, amotsitra pardonner, mamela oublier manadino a pour être prêt. mba ho vonina Ou garder tout cela dans son cœur na hoe hiazona an'izany ao anaty Et zany rehetra être zany ao anaty appesanti. fotsika dia avesatra et quand le Seigneur viendra, dia rehefa ho avy ny tompo on reste. dia tafatsanina Personne ne peut dire qu'il est déjà arrivé. ary tsy misy afaka milaza hoe efa tonga Personne ne peut dire que top, pour moi il n'y a pas de problème. ary tsy misy afaka milaza hoe za efa taopy tsy misy olana tsony a Sauvés, oui, nous sommes sauvés. voavonjy a efa voavonjy isika Nous sommes des enfants de Dieu. zanak'andriamanitra isika Nous sommes des vierges. virjiny Mais la isika question qui se pose, fa fanontaniana mipetraka sage ou folle? adala sa endry Les folles, elles étaient insouciantes. ny adala dia tsy nieritreritra ninina izy ireo tsy Ah, on a nirarany encore le ninina temps. mbola manana fotoana Les sages, elles ont été prévoyantes. fa ny endry a dia efa nanomana izy ireo Je répète encore, c'est un sujet très important. averiko ihany aloha hevitra tena zava-dehibe Qui me concerne, qui nous concerne. izay mahakasika ary mahakasika atsika J'ai besoin de m'examiner tous les jours. ary mila mandinika an-tena koa isan'andro a Vous savez ce que Paul a dit? fantatrareo ve nylazain'ny paoly Le grand apôtre, ilay apôstôly lehibe celui qui a été choisi par Dieu ilay nofidian'andriamanitra pour apporter les révélations sur l'Église, mba hitondra ny fanambarana momba ny fiangonana celui à qui Dieu a ouvert largement son cœur pour lui montrer son plan, izay a nanokafany tompony fony a mba anambarany a ny drafiny vous savez ce que Paul a dit? fantatrareo ve nylazain'ny paoly Le grand Paul, hein? paoly le apôstôly lehibe a 1 Corinthiens chapitre 9. korintiana voalohany a toko fasivy
Nous lisons beaucoup de passages parce que je veux que tout soit fondé sur la parole. Mamaky andalana be deaibe isika satria tiako hoe tena hifototra amin'ny teny ny zavatra rehetra. Si nous croyons, Raha ohatra isika ka mino nous croyons la parole. dia mino ny teny isika. Si nous ne croyons pas, Raha ohatra isika ka tsy mino nous ne croyons pas la parole. dia tsy mino ny teny isika. C'est sur la base de la parole que nous serons jugés, Satria dia mifototra amin'ny teny ny famonjenantsika, pas sur la parole d'un homme. fa tsy amin'ny tenin'olombelona. 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire à partir du verset 24. Korintiana voalohany toko fasivy andiny faefatra amby roapolo. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Fa tsy fantatrareo ve fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fihazakazany dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakaza toy izany mba hazonareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mba ho ny tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa no tsy mety ho lo. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko, fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Voyez ce que dit Paul. Hitanareo ve ny zavatra lazain'i Paoly? Je ne vais pas parler de l'abstinence, de l'autodiscipline qui s'est imposée. Tsy resaka ny resaka fitsipika ho an'ny tena izay lazainy eto. Je pense que j'en ai assez parlé de tout cela, Mino aho efa nresaka an'izany imbesaka isika, mais je veux parler surtout du verset 27. fa te hiresaka eto amin'ny andiny Mais je fafito traite amby durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aho zao dia ho lavina kosa ny tenako. De peur d'être moi-même apôtre, d'être désapprouvé. Fandrao ho lavina kosa ny tenako. Vous comprenez ce que Paul est en train de dire? Azonareo ve ny zavatra lazain'i Paoly eto? Il assujettit son corps, sa chair, son cœur. Andevoziny ny tenany ny nofiny ny fony. Il y a un combat qui se fait en lui. Ary misy ady izay mitranga ao anatiny. Il lutte contre la jalousie. Ary izy dia miady amin'ny Il fialonana, lutte contre la haine. miady amin'ny fankahalana, Il lutte contre les rancœurs et les rancunes. miady amin'ny lolo-po, Il lutte contre les désirs de la chair. miady amin'ny faniriany nofo, Il lutte contre lui-même. miady amin'ny tenany izy. Il mène un combat de chaque jour. Ary misy ady foana isan'andro ao anatiny. Toutes les tentations qui arrivent, Ary ireo fankapana izay tonga il les combat dia miady amin'izany izy pour être approuvé. mba ho raisiny. Si le grand Paul dit Raha ny apôstôly Paoly izay apôstôly lehibe ny qu'il a laza peur d'être désapprouvé, hoe matahotra izy sao dia ho lavina, et le minuscule serviteur de Dieu que je suis, dia izaho ilay mpanompon'Andriamanitra kely et chacun de nous alors, ary tsika tsirairay avy ary nous qui suivons en ligne aussi, ianareo izay manaraka mivantana ihany koa qui sommes-nous devant Paul? iza moa isika eo anatrehan'i Paoly Sommes-nous supérieurs à Paul, isika ve dia lehibe noho i Paoly qui craignait d'être désapprouvé, izay natahotra fandrao izy ho lavina, qui craignait de rester pendant que l'église va monter? izay natahotra so ho tafajanona rehefa ho ampakarina ny fiangonana? Ça me fait beaucoup réfléchir, moi, personnellement. Tena hoe mamperitreritra ahy zany Et j'ai de plus en plus peur. ary tena hoe misy tahotra ao anatiko
Je ne suis pas encore parvenu. Mbola tsy tonga an, Je ne suis pas meilleur que vous. ary za dia tsy tsara noho nareo an, Mais ce passage m'interpelle, fa ty andalanyity an dia manaitra ahy que je ne dois pas prendre les choses à la légère. hoe tsy tokony ho amevaniko any zavatra J'ai rehetra, besoin d'être prêt, fa mila vonina parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. satria any tsy misy mahafantatra na ny andro an na ny ora. Pourtant, nous, dans notre génération actuelle, Nefa isika amin'izao taranaka misy antsika nous izao avons an, beaucoup de signes misy amin'ny famantarana qui nous maro montrent que le Seigneur est vraiment proche, izay mampiseho antsika hoe efa tena akaiky ny tompo, plus que jamais. akaiky an mihoatra noho ny hatramin'izay. La tentation, Ny fampikampanà, les luttes, ny tolona, ny ady an, que nous dit la parole. inona no lazain'ny teny amintsika? Hébreux chapitre 12, Hebreo 12 et le verset 4 et 5. andiny faefatra sy fadimy. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ianareo tsy mbola nanohatra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsan-dra, ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Vous savez, c'est facile de dire, le Seigneur, il me comprend. Hitanareo mora kely milaza hoe ny tompo ane mahazo Mais ahy, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre fa le ny péché. mpanoratra amin'ny boky ny Hebreo dia miteny amintsika hoe ianareo tsy mbola nanohatra ny ady tamin'ny ota Il y a hatramin'ny une fahalatsan-dra, part, il y a une part qui vient de nous. ary misy anjara izay tokony misy anjara avy amintsika Résister jusqu'au sang. dia ny manohatra hatramin'ny C'est fahalatsan-dra. dur, Mafy an, c'est très difficile. tena sarotra an, Mais le Seigneur, il est là fa ny tompo an eo pour nous aider. mba hanampy antsika. Amen. Amen. Le Seigneur ne regarde pas ce que nous sommes en public. Ny tompo an dia tsy mijery an hoe ohatrany ahoana isika rehefa eny amason'olona, Mais il regarde ce que nous sommes dans le secret. fa izy an dia mijery an hoe ohatrany ahoantsika any amin'ny afiny. Il nous regarde comment nous sommes là où les gens ne nous voient pas. Mijery izy an ohatrany ahoantsika rehefa any amin'ny tsy hitan'ny olona. Le Seigneur regarde la profondeur de nos pensées. Ny tompo an dia mijery an ny atilalin'ny Le fieritreretantsika, Seigneur regarde la profondeur de notre cœur. ary ny tompo an dia mijery an ny atilalin'ny fotsika. Et Paul a dit à Timothée, Dia izao lazain'ny Paoly tamin'ny le Timothée an, Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. ary ny tompo an dia mahafantatra ny azy. Et le jour où il viendra, Dia amin'ny fotoana amin'ny fiaviany an, la Bible nous dit, dia izao lazain'ny Baiboly un couple qui est sur le même lit, hoe misy mpivady an eo amin'ny fandriany, l'un sera pris ny ray ho ampakarina, et l'autre sera laissé. ny ray ho tavela. Pourquoi? Satria Parce que manino? le Seigneur connaît le cœur. Satria ny tompo an mahafantatra Parce fo, que le Seigneur regarde au cœur. satria ny tompo an mijery ny C'est pas fo, ce que nous faisons pour lui, tsy ny zavatra ataontsika ho mais ce azy que an, nous sommes pour lui. fa hoe ohatrany ahoana sika C'est ho pas que le azy. Seigneur veut que nous soyons parfaits. Ny tompo akory dia tsy mangataka Nous amintsika ne hoe ho sommes pas tanteraka parfaits. isika, tsy tanteraka isika, Nous ne sommes pas parfaits, tsy tanteraka isika, mais l'état de notre cœur fa ny toe-potsika envers lui eo anoloany, peut montrer, malgré nos faiblesses, eo anatrehany an dia mampiseho an na eo ary ny quelle est notre fahalementsika, attitude. ohatrany ahoana ny toetrantsika, C'est ça le plus important. ary izay ny tena zava-dehibe. L'église qui sera enlevée, Ny fiangonana izay ho ampakarina c'est pas une église avec des frères et des sœurs parfaits, tsy hoe fiangonana misy raha lasy anabavy tanteraka, mais ce sont des frères et des sœurs, fa raha lasy anabavy an, comme on a lu dans la parole de Dieu, araka ny vakisika atao amin'ny tenin'Andriamanitra, qui sont comme Paul,
tahaka ny Paoly qui oublie tout ce qui est en arrière izay manadino ny zavatra lasa et rehetra ils courent vers le but. ary miazakazaka ho any amin'ilay Ils ont loka un but misy tanjona qu'ils veulent atteindre izay tiano atongavana et ils se débarrassent de tout poids. misy loka izay tiano azo a dia manala zay manavesatra Ils azy se rehetra izy débarrassent de toute charge manala zay manavesatra azy rehetra pour izy être léger mba ho maivana lors de l'avènement du Seigneur. rehefa ho avy ny fiaviany tompo. Le Seigneur ne nous condamne pas. Ny tompo a dia tsy manameloka atsika Et la parole de ce jour veut que vous et moi, ary nous ny nous ten- préparions pour le retour du Seigneur. ary ny tenin'Andriamanitra androany a dia mino aho hoe mangataka aminasy anao a mba ahafahantsika miomana ny amin'ny fiaviany tompo. La question qui se pose, Ny fanontaniana mipetraka es-tu prêt? vonona ve ianao? Si le Seigneur arrive maintenant, Raha ohatra ka tonga izao ny tompo a es-tu prêt? vonona ve ianao? Si tu n'es pas prêt, Raha tsy vonona ianao a ce n'est pas un problème. dia tsy olana izany a. Par contre, Nefa kosa si le Seigneur a parlé à ton cœur, raha niresaka taminao tamin'ny fonao ny tompo n'endurcis pas ton cœur. aza manamafy ny fonao. N'endurcis pas ton cœur. Aza manamafy ny fonao. Parfois, on a honte de répondre à un appel Indraindray tsika menatra mamaly antso anankiray quand le Seigneur nous interpelle. rehefa manaitra ny fotsika ny tompo. Mais vous savez, quelle sera la plus grande honte? Fa fantatrareo ve ny enatra lehibe indrindra C'est lorsqu'on verra certaines personnes enlevées, absentes, et qu'on est resté là, on n'est pas enlevé. ny tena enatra lehibe indrindra dia rehefa hita itsika hoe misy a ny olona efa tsy otsony fa efa nampakarina fa itsika tavela. On voit les amis, les frères, les sœurs, les connaissances. Ils sont tous partis Rehefa mahita itsika hoe namana raha lasana bavy ny olo-patatsika nampakarina et on est resté. dia itsika tavela. Ça, c'est pas pareil comme rater un bus ou un avion. Hein. Tsy ohatrany hoe tsy mahatratra bus izany na hoe mahatratra avion a On prendra le prochain avion ou le prochain bus. dia hoe mandray an'ilay bus manaraka na ilay fiaramanidina manaraka C'est pas du tout pareil. tsy mitovy a. Il y aura une période de très grande tribulation. Fa tena izy a fahorimbe. Si nous ne supportons pas la vie actuelle, Raha ohatra rany a izao fiainana izao dia efa mafy amintsika comment supporterons-nous la vie en ce moment-là? ahoana ny azakatsika ny fiainana amin'izany fotoana izany. C'est pour cela que nous avons besoin de racheter le temps, frères et sœurs. Izay mahatonga antsika hoe mila manombotra ny fotoana, De crucifier notre chair. manombo ny nofontsika, De lutter contre notre chair. miady amin'ny nofontsika. Nous sommes faibles, Marefo mais nous isika avons besoin de reconnaître cela devant le Seigneur. fa mila miaika an'izay tsika eo Venir anatrehany devant le Seigneur et plaider. tonga eo anatrehany tompo a dia mangataka Demander l'aide du Seigneur. mangataka ny fanampiany tompo. Seigneur, mon cœur est vraiment mauvais. Tompo tena ratsy ny foko, Seigneur, je suis vraiment mauvais. tompo tena ratsy a Mais libère-moi. fa afao a Aide-moi, Seigneur. abio a Je veux tompo être délivré. te ho Je afaka ne veux pas rater l'enlèvement de l'Église. ary tsy te ho diso amin'ny fampakarana fiangonana. Amen. Amen. Je ne veux pas rater ça. Tsy te ho diso amin'izany a Je ne veux pas rester sur la terre avec ceux qui n'ont pas cru. ary tsy te hijanona ety ambonin'ny tany a miaraka amin'ireo tsy mino a. Les vierges, elles les avaient cru. Ireo virjina dia nino izy Mais ça ireo ne suffisait pas de croire. fa tsy ampy fotsiny hoe nino a. Elles avaient une vie sainte. Nanana fiainana masina izy Mais ça ne ireo suffisait pas. fa tsy ampy. Ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Tsy nanana solika izy ireo tao amin'ny fitoeran-jirony. C'est sérieux ça, frères et sœurs. Tena matotra izany raha lasana bavy a. On ne vient pas s'amuser à l'église. Tsy tonga isika hoe hiala voly aty am-piangonana.
Laissons le Seigneur travailler en nous. Avelao ny tompo hiasa any amintsika. Laissons le Seigneur faire ce qu'il veut faire en nous. Avelao ny tompo hanao izay tiany atao ao anatsika. Pour que nous ne rations pas ce grand rendez-vous. Mba hatonga atsika tsy ho diso an'izany fotoana izany. Si j'ai une personne à viser ce matin, Raha ohatra ka misy olona tena hoe voatondra an'izany teny izany c'est moi. dia ny tenako. Cette parole est pour moi. Ary izany teny izany dia ho aho. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre il est concerné, Tsy haiko hoe ny sasany koa ve hafa voakasika, mais j'ai besoin de traiter mon corps durement fa tena hoe mila manao tsintsinina ny tenako pour ne pas être désapprouvé fandrao ho lavina lors de l'avènement du Seigneur. rehefa ho avy ny tompo. Je vais terminer. Amarana Parfois dans nos relations indraindray eo amin'ny fifandraisantsika entre parents et enfants, eo amin'ny ray aman-dreny zanaka, frères et sœurs, rahalahy sy anabavy, Cousin, rahalahy sy cousine. rahavavy nos connaissances, ny olo-patatsika parfois on peut entendre beaucoup de choses indraindray tsika mahay ny zavatra be dia be qui ne construisent pas, izay tsy manangana, qui grattent notre cœur. izay mandoto ny fotsika. Et quand notre cœur est gâté, Dia rehefa maloto ny fotsika il devient lourd. dia lasa mavesatra. Nous avons besoin d'avoir le courage Fa tena hoe mila manana farisiana de dire, isika, papa, j'ai entendu ce que tu as dit. hiteny hoe andahada heniko ny zavatra ny J'ai tenanao, entendu ton conseil, heniko ny torohevitrao, mais je suis désolé. fa mialatsiny Tes conseils sont charnels. izany torohevitrao izany dia ara-nofo izany. Je ne veux pas rater l'avènement du Seigneur. Ary tsy te ho diso ny amin'ny Je fiaviany tompo. t'aime, papa. Tiako ianao Je t'aime, maman. tiako ianao Je dada, tiako t'aime, ianao tonton, neny tantine, cousin, cousine. tiako ianao nenitoa dadatoa rahavavy Mais tes conseils fa ny torohevitrao ne m'aident pas à me préparer dia tsy manampy ahy pour io l'avènement du Seigneur. ny amin'ny fiaviany tompo. Ce n'est pas bon pour toi Tsy tsara ho anao et ce n'est pas bon pour moi. dia tsy tsara ho Alors ahy je ne considère pas. dia tsy raisiko le Peut-être izy. on aura des problèmes entre nous, Mety hisy olana eo mais le amintsika Seigneur a dit, fa izao lazainy tompo il est venu tonga izy non pour apporter la paix, tsy tonga izy hitondra mais fiadanana l'épée. fa sabatra. Parfois, il y aura des divisions Indraindray izy fisarahana avec les personnes qui nous sont chères, amin'ireo olona izay tena hoe sarobidy parce que nous amintsika, avons un choix à faire satria tsika dia manana safidy tokony atao entre satisfaire l'homme ou satisfaire Dieu. hoe ame fafampo olona ve sa hoe ho ankasitrahan'Andriamanitra, Obéir l'homme ou obéir Dieu. akato olona ve sa akato an'Andriamanitra. On obéit l'homme, Mankato olona on fait le choix de rester, dia manao safidy zany tsika parce qu'on itsany deviendra lourd. satria avesatra On isika. choisit d'obéir le Seigneur, Safidy isika ny akaton'ny tompo on fait le choix d'être préparé pour l'avènement du dia Seigneur. safidy isika ho ampakarina amin'ny andron'ny tompo. Et nous allons nous lever. Araka hitsangana isika.